La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Toerana folo no azo ny sika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona eny amin'ny anteny mirandoolona roa kosa no hoan'ny antoko malagasy miara-miainga izay raha fahezina ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC tamin'ny 10 androany ity. Tafakatraraka ambin'ny folo ireo atao famitorana amin'ny raharaha fanondranana volamena tratra tany Afrika Atsimo. Androany nisy ny fivorian'ireo ministera voakasika ity raharaha ity teny amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny. Nisy ny fionana teo amin'ny solitenan'ireo mpianatra ny ENS sy ny ministera tompony andraikitra androany manoloana ny fitakian'ireo mpianatra. Tsy misy ny hevitra tapaka nandritra izany ka nanoho ny hetsika izy ireo. Nanampy azy ireo ihany koa ny mpianatra ENS any Antsiranana androany. Manomboka ny asa fanamboarana ny lalana miainga amin'ny kion-dalana Akadimbahoaka miazo anao zato ankehitriny raha nambarana teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana-tany sy ny asa vaventy. Aritra iray volana ny fanatanterahana ny asa. Maresaka iraisam-pirenena efatra no maty 2020 voasambotra tany Washington omaly vokatry ny fibodona sy korotana izay nataon'ny pomban'ny filoha Donald Trump. Izy ireo izay niditra ankeriny tao amin'ny Capitole. Minitra vitsy tao aorian'ny nankatoavan'ny Kongresy ny fahalaniny Joe Biden nanaiky ny anatotosa famindram-pahefana ny 20 janoary ho avy izao ny filoha Donald Trump. Ny azy teny ireo avetrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Lanamotsika ny vaovao tontolon'ny fifidianana. Toerana folo no azon'ny sika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona eo anivon'ny anteny mirandoolona roa kosa no azon'ny antoko malagasy sy miara-miainga izay raha fihezana ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC tamin'ny ity androany ity Richard. Androany no namoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny vokatra ofisialy mahakasika ny fifidianana lolo Madagasikara amin'ny faraika amby 10 Desambra lasa teo. Raha ny vokam-pifidianana nanao podro ohatrany ny kandida avy amin'ny lisitry ny antoko Irmara na ny sika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona tamin'ny farim-piadidim-pifidianana miisa 4 ny tao Antsiranana Fianaran-tsoa Mahajanga sy Toliara. Fahatarana Antsiranana fidy voasoratra 400 sy 1,000. Vatoazo ny lista Irmara 70 sy 700 toerana azo roa. Fahatany Fianaran-tsoa mpifidy voasoratra 470 sy 3,000. Vatoazo ny lista Irmara 570 sy 3,000 toerana azo roa. Fahatany Mahajanga fidy voasoratra 5,0 sy 700. Vatoazo ny lista Irmara 70 sy 3,000 toerana azo roa. Fahatany Toliara isan'ny fidy voasoratra 700 sy 2,000. Vatoazo ny lista indépendant vahoaka iray 7 sy 500 toerana azo otra. Vatoazo ny lista Irmara 20 sy 500 sy 1,000 toerana azo roa. Raha ny vokam-pifidianana ofisialy izay hatrany amin'ny fampizarany antoko malagasy miara-miainga sy ny Irmara ny vato ka nazona toerana ray avy tamin'ny farim-piadidim-pifidianana nandraisany MMM Manjary dia ny teto Antananarivo sy ny faritany ny Toamasina. Fahatany Antananarivo mpifidy voasoratra 20 sy 700 sy 2,000. Vatoazo ny lista Irmara 2,000
folo enjato sy ray arivo toerana iray. Vatoazo ny lista malagasy miara-miainga 5 sy valonjato toerana azo iray. Fahatany Tomasina fidy voasoratra 450 sy valonjato sy arivo. Vatoazo ny lista malagasy miara-miainga 250 sy valonjato toerana azo iray. Lista Ilmara Vatoazo 220 sy 700 toerana azo iray. Taorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy. Andrasana hatramin'ny herinandro ho avy ny fanendren'ny filohan'ny Repoblika ireo olona 9 nampisa azy ireo ka ny talata 7 janoary ny fivoriana manokana voalohany raha toka ny alatsinainy 15 janoary ny famindram-pahefana eo amin'ny Bromaharitra araka ny fanazavana azo. Nahazo lazaina olona maza ny fividianana tamin'ny ankapobeny. Misy ny raharaham-piakariny ny nivon'ny fitsarana mahefa araka nasongadin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Toy ny fanenjeny ny tompon'antoka ny tarika ny Savorovoro tamin'ny birao fandatsaham-bato iray tao amin'ny distrika ny Miandovazo. Vonina ifanohana amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fampandrosoana marina ny loholon'ny Madagasikara vaovao. Ankoatra ny fandiniana sy famolavolana lalàna hojerena manokana ny fiahina ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana araka ny fanazavana Ivry-Richard. Loholona vaovao, fotoam-piasana sy fomba fijery vaovao, anovana ny fomba fandraisany rehetra ny anteny mirandoholona hatrizay. Io ny fanambina petraka ireo loholona Madagasikara nandritra ny fionana voalohany natondrona naiky ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany, taorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy. Vonina ny fanohana amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fampandrosoana marina ny firenena izy ireo hoy ny fanazavana. Araka ny lazainy ny filohan'ny RCC teo dia tsy maintsy mijoro ho ray aman-dreny isin'ny azo lazaina hoe ny fitoniana eto an-tany sy ny firenena mba ho modely eny amin'ny fiarahamonina ary misolo tena n'ireo vondrom-bahoaka patra sy njara-pahefana izany hoe tena isongadina mihitsy zany. Ka ny angamba ny lazako anazy hoe hoantsika vehivavy vonona zao isolo tena atsikany ary azaka tsy hangala baraka ny maha-malagasy ny maha-vehivavy malagasy. Hoantsika malagasy miara-miainga dia ny foto-kevitra atsika ny hoe izay mandoro lalana mahitsy mamindra aigny ka hiazaka koa ny tegnanay hanoro izay lalana mahitsy mba ho fampandrosoana Madagasikara. No amafisy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany fa goavana ny andraikitra miandro ny loholona vaovao. Isan'izany ny fifantohana marina amin'ny asa fampandrosoana eny fotony hipaka amin'ny fiainam-bahoaka. Fanapakevitra sy tolo-kevitra matotra ihany koa no andrasany rehetra azy ireo amin'ny maray aman-dreny ny loholona indrindra amin'ny fandiniana sy ny famolavolana lalàna isan'ny tokony. Lafy mavao hafa kosa indray dia tafiakatra 12 ireo atao famitorana amin'ny raharaha fanondranana volamena tratra tany Afrika Atsimo. Androany nisy ny fivorian'ireo ministera voakasika ity raharaha ity tena ministeran'ny raharaham-bahiny io na saina. Ankoatra ireo anaran'olona 5 efa niparitaka tamin'ny fampalalam-baovao maro samihafa izay tafiditra tamin'ny fanondranana volamena milanja 770 faingo 5 kilao tratra tany Afrika Atsimo ny ampienina ireo voasambotra sy atao famitorana amin'izao fotoana izao. Androany, ny fampidinika momba ity raharaha ity ireo ministera rehetra voakasika teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny anosy. Tsy maintsy hotohizana hatramin'ny farany ny fanadihadiana momba ity raharaha ity raha ny fanazavana. Ny ministra ny sécurité publique amin'ny polisy dia ny maraina ny voalohan'ny volana janoary dia efa sezita amin'io raharaha io satria le avion io tsy tokony afaka nandehana ka ny Afrika Atsimo io. Tsy nisy contrôle ny PAF izy tsy nisy contrôle ny santé tsy nisy contrôle ny douane. Zany hoe mivoaka tsokosoko teto Madagasikara zany io. Dia nanomboka tamin'izay dia efa nandray andraikitra zany ny polisy pirenena nanokatra ankety mikasika an'izio hoe ty misy mivoaka tsy ara-dalàna teto Madagasikara inona ny antony. Ny antso any filoham-pirenena. Ianao ve mahalala zany volamena tratran'ny Afrika Atsimo zany. Tsy mbola nare an'izay Andriamatoa filoha. Ny 2 janvier maraina io. Tsy nalala an'izay Andriamatoa filoha. Dia misy an'izay ozy izy ihany mba engaviko ianao raiso ny ankety amin'izy io dia mba atao hoe iza no tafiditra amin'io.
izy aby zay ao ary zao izy na iza tafiditra amin'io dia ataovy ny anketinareo ataovy araka ny tokony izy fa tsisy indra fo mihitsy io ankety atao io deferena rapitso le izy satria tapitra ny délai de garde à vue amin'io ankety io efa misy olona maromaro voasambotra ao anatin'izay le anankiroa tsy afaka nandeha avion efa misy proof maromaro be dia be any azo na ny telefona na ny sisa iva io olona io fa vorain'ny tribonaly io dossier io nitsoka ity fiaramanidina ity ny ministry ny fitsarana ny ainga teto Antananarivo ny aza ny toliara nakasolika ary lasa tany Afrika Atsimo ny 1 Desambra 2024 ny faevatra ny volana Janoary 2024 no nafantatra tamin'ny alalan'ny Aino Manjery Afrikana Tatsimo ny fitsin'ny volamena avy eto Madagasikara ity ny rehetra ary niraisany fitondram-panjakana omaly ny fanapa-kevitra fa ametraka fitoriana momba ity raharaha ity efa voiroroy amin'ny raharaha hafa mitovy amin'ity ihany koa ireto olona nanondra nantsokosoko volamena ireto raha ny fanazavana fa tamin'ny 31 Desambra dia efa nisy plainte tonga tao aminay vokatry ny fikaroana nataon'ny gendarmerie sy ny anna mikasika an'ireo olona rory ihany amina hady eloka tovy amin'ny ary dia efa sezita amin'izay eloka zay ny tao amin'ny paka zany mesure an'le hoe TTR le fandraisana tamin'ny polisy sy ny gendarme ary ny fitsarana dia ny démantelena mihitsy nylay réseau raha sanatrika tena mitombona fa misy re réseau araka le renseignement fahazonay tamin'ny 31 Desambra zay mitohaka ankehitriny mikasika an'io réseau manao ny zavatra io ka dia ny famotorana rehetrarehetra moa zany no alalantsika ny tohiny tsy misy ny entraide judiciaire eo amin'ny Madagasikara sy ny Afrika Atsimo ka isan'ny mampahela ny fampodiana ireo teratany malagasy voaroroy amin'ny raharaha ity sy ireo volamena avy eto Madagasikara ho iatran ny ministra ny fitsarana fa ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nosony avy ny Madagasikara no ampiarina ka ny réciprocité no ampiarina amin'izany araka izany eo ampikarakarana ny tantaratasy rehetra ankehitriny ny tompona andraikitra isan'ny tokony ahafahana mampody ilay volamena milanja 7.5 kilao eto Antandrazana sy ireo olona telo niaraka taminy ahafahana manohy ny famitorany ireo izay rehetra tafiditra amin'ny ity tambazotra ity raha mpitso no hiakatra eny amin'ny fampanoavana ny raha ny fanadihadiana natao hatrany nandritra ny filan-kevitra ministra omaly no tapaka fa hitoriny fanondrana antsokosoko ilay volamena milanja 7.5 kilao nakany ivelany fitondram-panjakana malagasy tapaka nandritra izany ihany koa fa ny 9 Janoary izao no hanolotra ny rehetra ny mpamajo vola na ireo mpampiasa vola ny plan émergence Madagasikara ny fanjakana ny lahy Ranefson tsy maintsy averina eto Antandrazana ireo volamena mitentina 7.5 kilao sy ireo mpanao osika araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra voalohany no totosaina tany amin'ny lapam-panjakana Iavolo Omaly itory ny fanondranana antsokosoko ny fitondram-panjakana ary tsy maintsy ataony fomba rehetra hamerenana io volamena io any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ary iroso tsy oela ny fitsarana iny raharaha iny ny eo anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption hoenjana ary hiaran-sazy ireo rehetra izay manakana ny amerenana na isakatsakana amin'ny fanatanterahana ny fampodiana azy ireo eto Antandrazana atsangana tsy oela ny agence de recouvrement des avoirs illicites araka ny efa voafaritra ao anatin'ny didy ijovolana mikasika izany raha tsy aivona miato nanomboka ny volana oktobra 2024 ny fanondranana volamena sy vatosoa teto Madagasikara nampahafantarin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny fanekeny KFW izay mpamajo vola avy amin'ny gouvernementa Alemana ny fandraisana antanana ny siara-piantohana mitetina roa tapitrisa $, tsy maintsy aloha amin'ny ARC mba hiantohany izay mety ho vokatry ny rivo-doza 2022 ho an'ny Otiva Aoboeny amin'ny alalan'ny postra malagasy no hanapin'ny fanjakana ny famerenana ny ampaham-bola napetraka ireo mpikambana voafitaka tamin'ny fampindramam-bola madiniky ny Otiva Aoboeny tsy maintsy mamerina ny vola anahodina ireo mpitantana sy ireo mpiasa voaroiroy tamin'izany ary hotohizana ny fanenjehana azy ireo araka izay voafaritry ny lalàna tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa fa ny 7 Janoary 2024 no atolotra ho fantatry ny rehetra na ny mpamajo vola na ireo mpampiasa vola na ireo rehetra misehatra hiaraka anatanteraka ny asa ny plan émergence Madagasikara na ny PEM manomboka ny asa fanamboarana ny lalana miainga eo amin'ny kion-dalana akanjo-bahoaka miazo any Anosy zato ankehitriny raha nambarana teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy
aritra ray volana ny fanatanterahana ny asa Abrahama Randriamanana. Nanomboka ny asa fanamboarana ny lalana mampitony eo amin'ny kion-dalana Kadimbahoaka makeny Anosy Zatana ankehitriny raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Androany. Ity lalana ity izay isan'ny nampitarainany maro ny fahasimbany indrindra mandritra ny vanim-potoam-pahavaratra. Iray volana ny faharetan'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ary ho vita goudron ny lalana. Teti-bola-panjakana na ny RPI na ahafahana nanantanteraka ny asa fanamboarana. Rahantsika mahita zao misy ny atao hoe fanamboarana tanteraka mihitsy na réflexion totale satria raha mijery ny atsaloha atsika dia tena nisorona daholo le partie ambony rehetrarehetra iny ho averina tanteraka mihitsy ny fanamboarana. Misy ny rapissage ny lalana sasany misy ny depoule izay nahita tety moa ka mpandalondalo ety dia nahita ny tena hoe faratsy nyty lalana ity ataontsika hoe efa tonga hatrany amin'ny lohalika tany ny lavaka tamin'ity lalana ity dia ho amboarina zany izy zao hoezana ny asa alina raha ohatra ka fantatra ny hoe tsy ho avy ny orana satria fantatritsika fa tsy dia tsara loatra raha ohatra hoe tonga ny produit noir zay ho araraka nefa tratra ny orana amin'izay fiasana alina zay dia mety kalitao mety tsy dia ho tsara. Dia hitana eo zany ny andaminana hoe isy ny fiasana alina arakaraka ny toetrandro raha ohatra moa ka tena tsy mety ny toetrandro dia tsy maintsy hiezaka anao zay faraheriny amin'ny tana azy eo anatin'izay raha ivolana zay. Tsy ho sakana amin'ny fifamoivozana ny fanamboaran-dalana eny an-toerana vokatry ny fiaraha-miasan'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Eto dia lanatsiny ho an'ny mpampiasa lalana satria na tiatsika na tsy tiatsika aloha zany dia tsy maintsy misy ny fitohanana. Na izany na tsy zany ary nefa dia efa nisy sahady fiaraha-miasa efa nalamina zany hoe anao demi-chaussée. Zay demi-chaussée zay efa misy chef d'équipe io conducteur de travaux mandamina an'izy hoe rehefa aiza nataony demi-chaussée rehefa amin'ny ilany avatsa amin'ny ilany avaroa mba ametrahana n'izay indrindra dia eo koa moa zany mitandro filaminana zay miara-miasa kaiky amin'ny entreprise miara-miasa amin'ny ministère marina kokoa zay mandamina an'izay fa tsy ho tapaka tanteraka ny lalana. Araka izany tombony amin'ny fahavitan'ny fanamboarana sy ny fanatsarana ity lalana ity ny fialana amin'ny fitohanan'ny fiara eo ihany koa ny fanatsarana ny fifamoivozana eny an-toerana. Tonga fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny olana carrière any Amparafara any. Eo ihany koa ny fiverenan'ny zotra lalamby izay mampitohy ny Moramanga ambila le maintso rehefa aveo ary. Para meter el centro, el despegue de Moncayola, le cae el balón a... Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Betelma à seulement 249 000 TTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Betelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 000 supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Efa tonga eto amin'ny fivarotana ankehitriny ny entana vaovao marka LG. Entana tena original, fahita lavitra ny OLED révolutionnaire, micro-ondes miaraka amin'ny technologie smart Inventor, réfrigérateur d'or indoor Insta-View. Fianambidy sy fanomezana maro no zarahina ho an'izay manjifa rehetra ary maimam-poana ihany koa ny fanaterana. Manjifa ny marka LG, miaraka amin'ny LG, fiainana mora kokoa. Rien ne vaut les yaourts chocolés, tellement onctueux et fait avec le bon lait frais d'un Tirabé. Et goûtez vite les nouveaux yaourts parfums tropicaux originaux, mangue et corosol. Chocolat,
le goût du vrai. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Nisy ny fihaonana teo amin'ny solotenan'ny ireo mpianatra UNS sy ny ministera tompon'andraikitra androany manoloana ny fitakiany ireo mpianatra. Tsy mbola misy moa ny hevitra tapaka tamin'izany ka nanoho ny hetsika ireo mpianatra. Nanampy azy ireo ihany koa ny mpianatra UNS any Antsiranana tamin'ity androany ity. Hiona saina. Taorian'ny fidinana an-dalambe no tanterahan'ireo mpianatra eo anivon'ny ENS Ampefilo Omaly. Tonga teny Ampefilo androany ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fampianarana ambony ny aona tamin'ny solotenany ireo mpianatra. Teboka roa lehibe no nivoatra taorian'ny fihaonana. Nanapa-kevitra izay mpiara-mivory ao satria ilay protocole d'accord izay tsy maintsy avadika ho tonga lalàna izay vao afaka mpiarina dia nanapa-kevitra izahay tao fa izy commission atsangana misy ny commission atsangana, commission mixte, misy ahitana solotenan'ny mpianatra, solotenan'ny administration de l'école normale supérieure, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny université an'Antananarivo, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana sientifika, miaraka amin'ny ministeran'ny fonction publique, handrafitra atsoratra ny fehezan-dalàna miainga avy amin'ilay protocole d'accord hampanjary an'io ho lalàna ho azo ampiarina hametraka ny hasina ho an'ny école normale supérieure. Mikasika ireo sortan'ny école normale supérieure 300 mbola tsy nahazo contrat tamin'ny 6e vague. Ny 220 amin'io dia efa vita contrat amin'ny DRS ary angaviana ianareo hijery any. Ny 430 satria ny 430 dia efa ao amin'ny contrôle financier angalana visa, zany hoe efa vita ny visa finance. Tsy nahafapo ny fekevitra nivoaka taorian'izay fihaonana izay ho ny filohan'ireo mpianatra. Le recrutement systématique moa zany anatin'le protocole d'accord tamin'ny 2018 dia izay mihitsy no mbola hoe avadika décret dia mbola misy étape be da be, mbola misy procédure be da be le sady araka ny teny zareo dia mbola sady efa fantatra mihitsy zany karazana efa karazana finalise le izy fa tsy objectif atsony fa efa tena fa lavitra be le izy zany hoe zana ho bio avy eo zany hoe atao sadratsarana anazy zany. Dia io mihitsy no atompisin'ilay commission mixte rapitso zany satria zavatra mbola karazana barainga hatreto raha fitinina zany zavatra tapaka androany zany dia mbola sy tena mahafaponay fa miakina amin'ny fivoriana izay tanterana rapitso amin'ny 7 ora maraina. Tsy araky ny nantenaina nambaran'ireo avy amin'ny solotenan'ny ministera hoy ireo mpianatra ka nivoaka indray izy ireo nanoho ny fitokonana saingy tsy nivoaka ny faritry ny sekoly. La mi spillerai Nanamafy ny fitakian'ny ENS Antananarivo ihany koa ny tany Antsiranana tamin'ity androany ity. Nisy ny fitokonana sy ny fandoroana kodiarana ary olona 70 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana raha ny fampitambo vaovao iray avy any an-toerana noho ny fioaram-pefy sy ny fanohitoinana ny filaminana. Tsy aivina ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo izay rehetra navita fianarana eo amin'ny ENS no fototry ny fitakian'ireo mpianatra. Efa nisy ny fifanarahana momba izany niarahana tamin'ny ministera PIA ny taona 2024 saingy veran-javona izany raha ny fanazavana. Tapaka tamin'ity androany ity fa avadika ho décret io protocole io izay nivoaka tamin'ny 2024.
Fotoana ivoahan'ny dekret izay ho fantatra rahampitso amin'ny folora maraina raha nambaran'ny filohan'ny mpianatra ao amin'ny ENS Ampeflo. Mifanindran-dalana amin'izay hatrany ny fitokonana mandrapahazo ny valiteny mahafapo amin'ny fitakiana hoy ireo mpianatra eo anivon'ny École Normale Supérieure. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niena hatrany amin'ny 3.9 miliara ariary ny fampidiram-bola ny fanjakana ny volana janoary hatramin'ny volana septambra 2024 raha ampitahaina tamin'ny taona 2024 raha nitatitra izay nampivoaka ny banky foiben'ny Madagasikara. Niena nanaraka izany ihany koa ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny hetra. Izay rehetra izay dia vokatry ny fiparitany valinaretina Covid-19 avokoa. Michela Ranarjo. Nisy fiantraikany goavana tamin'ny fampidiram-bola mpanjakana ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 raha nitatitra navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara. Raha ny antotanisa raha toka 5.910 miliara ariary ny fitambaran'ny volan'hitra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ny volana janoary hatramin'ny volana septambra 2024 ny hena 2.907 miliara ariary izany ny volana janoary hatramin'ny volana septambra 2024 teo. Ny henatra amin'ny 2.957 miliara ariary ny fampidiram-bola avy amin'ny hetra isan-karazany raha toka ny tentina 5.907 miliara ariary izany ny volana janoary hatramin'ny volana septambra 2024 ny hena 13.903 miliara ariary izany ny volana janoary hatramin'ny volana septambra 2024. Ny fiainan'ny hetra alaina amin'ny fidiram-bola ny tombony ny ava alaina amin'ny entana no isan'ny antony na mpiandanja ny tany fampidiram-bola amin'ny alalan'ny hetra raha ny tatitra. Raha ny tatratrany dia raha toka ny hena ny fampidiram-bola mpanjakana na ahitana fiakarany 12.300 ny fandaniam-bola mpanjakana. Raha toka 7.504 miliara ariary izany hatramin'ny volana septambra ny taona 2024 13.704 miliara ariary ny volana septambra 2024 niakatra 4.903 miliara ariary kosa hatramin'ny volana septambra 2024 teo. Olona ray no maty vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitrandraka madinika sy ireo milaza ho tompon'ny perimetra amin'ny karera fitradrana Biril ao Ampasika Morarano distrika Amparafaravola. Mizara roa no mifanipaka ankehitriny ny fanapa-kevitry ny tompony andraikitra Gaëtan Andriatsilava. Hatramin'ny nisiny kariera misy fitrandahana Beril ao Ampasika Morarano distrika Amparafaravola indromy ataona ary mifanipaka ny fanapa-kevitra noraisina manoloana ny fanakatonana natsy ny kariera no izy tsy ara-dalàna. Vehivavy iray voalaza fa akaiky ny fitondrana no nilaza fa manana taratasy ka mitondra mpitandro filaminana ka nahafaty ray mpianakaviana iray nandritra ny fifandonana ny faran'ny taona teo. Satria zavatra nitanga tamin'ny voalohany aloha nisy vonoolona nataon'ireo maramila reo ary nilaza nisy tompona perimetra. Ka amin'izao ankehitriny ma zany mijanona satria le kariera ma zany fa lalàna le tagna tinelina dia mbola misy any ny modipodigna hoe laza tompona perimetra. Ary amin'izao zany raha ohatra hoe misy fanontaniana tena mipetraka hoe ahoana ny fitsekoana re kariera manina raha ohatra ahidy le kariera na ovaina dia mivaly le petraka amin'igny raha fa hidy ma izy ara-dalàna araka amin'ny lalàna zisika ambony tsisy miasa ary tsisy olona tokana hivelona aminazy tsisy olona hoe traxe hitrandraka zany dia magneky zay kariera manina fa raha mbola misy zany traxe avila zany hitrandrana-keo tsisy magneky an'izany kariera manina fa mila raha fakatina izy dia akatina tsisy miasa tsisy mikitikitika. Dia tena aleo mihitsy le kariera zany mba hibanaka satria arena kibony tany ty arena nataon'ny Janahary efa sy tampony corona efa nampijaly dia ty mba arena men Janahary mba aleo rehefa voaka zany mba hisakafo mba hiasa somatsara so sakisakanan'olo tokana olo roa. Rehefa izay ny toy ny sesisesy ny fivorian'ny OMC ka mitana hatrany ny tsy fahafahana mitrandraka. Omaly nidina tao Ampasika ny solombavambahoaka maromaro avy amin'ny faritra alaotra toy ny ao Ambatondrazaka, Amparafaravola sy Andilamena niaraka tamin'ny taleparitra ny fahasalamana nilaza tamin'ireo mpitrandraka fa tsisy intsony ny fisakanana ary andeha ampilaminana ny fitrandrahana. Zany resany aloha zany anay moa sy dia namisa visa fa teo ny président Fokotany, teo ny député, teo mera dia nilaza izy tsisy fanakanana kariera fa manome lalana ary zareo ny asana. Dia rehefa miasa tsy isony le sakoroka sy le fanakanana fa andeha ampilaminana le asa.
zay zany le zava-misy teo. Raha ny zava-misy eny fotony, Sorabaventy milaza fa tsy anaiky ny fanakatonana ny kariera ny foko 12 izay efa tonga ny antoerana mila ravinahitra. Araka ny fangatana fanampanazavana tamin'ny lehibe ny distrika Namparavaravola, tsy mbola nisy fisokafana treto ny kariera. Raha ny zava-misy anefa, manomboka miditra ny kariera ny olona ary tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana nitrandrana teo aloha, fa manitatra amin'ny toerana hafa. Raha mitoy ny tranga tahaka izao, manao ahoana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arim-pirenena eto amintsika. Niverina ny sokatra ny talata lasa teo ny zotra Andalamby izay mampitoy ny tanànan'ny Moramanga sy Ambilalemento izay hinomena ny anarana hoe dia tsara. Tanàna maro manamorona ny lalamby TCE arak'izany no azo tombotsoa arabaritra Abrahama Randriamanana. Niverina ny sokatra ny talata lasa teo ny zotra Andalamby TCE mampitoy ny tanànan'ny Moramanga sy Ambilalemento tao aorian'ny fanamboarana ny lalamby sy ny fitaovana tany an-toerana. Tanàna maro manamorona ity zotra Andalamby ity manoloan'izany no hisiraka tombotsoa eo amin'ny lafin'ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany any amin'ny faritra Atsinanana. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana ny famelomana indray ireo zotra Andalamby manerana ny nosy ho fampandehanana ny lafin'ny ara-toekarena. Tsy aivina, efa nisy ny fisokafan'ny zotra Andalamby FCE ny taona lasa. Nitsidika ny boriboritany fadimy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity Naina Andritsoaina nandritra ny fandalovana no nanazava ny ampany amin'ny programa sy ny lamina vaovao no tena nialarana evazao. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tao amin'ny boriboritany fadimy omaly no nizarany ny ampany tetikasa sy fandaharana asa apetraka amin'ity taona 2024 ity. Mandritra ny taona ity andany vola be mihitsy isika amboarina aloha ny solona tamin'olona amin'izay lampy tsy mandeha zay lampy dia ampola matsa zay ampola tokony solona solontsika na solontsika amin'ny cobra le resaka ledy tsy mandany jiro be na solontsika solaire ka io zany mila fifandraisana akaiky boriboritany tsy misy aty anapaktanàna satria apetrakintsika aingana ny programa aiza ny lalana tokony rehatra, aiza ny lalakely tokony ampina, aiza ny tokony tokony ampina sy ny sisa satria tsy mitovy amin'ny taloha afaka sikakandriamanitra afaka tapavolana vola teantsika dia tsika ndray miantso anjeramamy rehefa tsy manao izy dia miantso fournisseur anaty. Akoatra izay, eo ihany koa ny tetikasa apetraka aingana eo anivon'ireo boriboritany izay fiara-miasa amin'ny Samva. Noho ny olana mianjady, misy ny tetikasa lehibe apetraka manerana ny boriboritany enina hanoloana ny solosaina sy ireo logiciel ahafahana manatanteraka aingana ny asa. Isy ny fananganana trano vaovao na bureau ho an'ny boriboritany fahadimy izay atao eny Analamahitsy na eny Androhibe. Amitoyatra ny fanadiovana anivon'ny fokotany amin'ny alalan'ny asa tanamaro iarahana amin'ny commune Antananarivo. Antananarivo madio, vahoaka salama ary rehefa tonga ny fitaopavaratra tsy ho tsentsina ny lakan-drano ireo amin'ny ankapobeny ny tanjona napetraka Gaëtan Andriatsila. Tafiditra anatin'ny ezaka fanadiovana ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny. Androany, niaraka tamin'ny dioviko iarivo ny commune tamin'ny fanaovana ny asa tanamaro na ny IMO. Lakan-drano 700 metatra avy amin'ny fokotany Manjakaray sy toerana fanariana fako tsy ara-dalàna mirefy 50 metatra no ezahana ho diovina mandritra ny efika izay aritra 10 andro. Tanjona, Antananarivo madio, vahoaka salama ary rehefa tonga ny fitaopavaratra tsy ho tsetsina ny lakan-drano fa afaka mikoriana tsara ny rano ary tsy hisy intsony ny fiakaran'ny rano indrindra eny amin'ireo faritra iva. Araka ny nambarany tompona andraikitra avy eo anivon'ny sambana ramisahana ny rano, fahadiovana sy ny fidiovana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, fako, fotaka. Maro ihany koa ireo tsy manana lava-piringa ka manariny maloto ny any anaty lakan-drano. Ireo matetika no manetsina ny tatatra. Tsika ety ambany tanàna dia maro be koa zany ny olona tsy manana lava-piringa dia ao anatin'izay koa tena manetsina an'ilay tatatra zany, le maloto rehetrarehetra zany ao anatiny daholo, ny fako, ny fotaka, ny zavatra rehetrarehetra mety rehefa mety hoe maloto zany dia ao anatin'ity lakan-drano ity manetsina azy daholo. Voalohany indrindra fahasalamana ao antsika ilay izy manetana ny mponina tsirairay avy zany ao anatin'ny fokotany, ao anatin'ny arrondissement hoe mba hajaina ny
tokony ho izy izany ireny lakan-dranontsika ireny satria tsika no tena voamafy indrindra ao anatiny rehefa tonga ny fahavaratra mety ho trabontsika satria tsetsina daholo ny lakan-drano rehetrarehetra dia feno fako ny fako izany tokony mba harinany amin'ireny fitoerana natokana hanarinana azy ireny araka izany entanina ny mponina tsirairay eny amin'ny fokotany tsy hanary fako sy ny malotony any anaty lakan-drano tsy handrora metsilany rehefa tonga ny fahavaratra. Entanina ihany koa izy ireo hanarin'ny fako any amin'ny toerana natokana ho an'izany ary hanorina lava-piringa ho an'ireo izay tsy manana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray efatra no maty 25 no voasambotra tany Washington omaly vokatry ny korotana izay nataony pomban'ny filoha Donald Trump izy ireo izay niditra ankeriny tao amin'ny Capitole. Ankoatra izay dia nanaiky ny anatotosa famindram-pahefana ny 20 volana janoary ho avy izao i Donald Trump. Fanadina. Omaly tamin'ny 2 ora tolakandro tany États-Unis tao Washington, olona maro no niditra ankeriny tao amin'ny fitoeran'ny Kongresy Amerikanina. Tao alohan'ny hanononana ofisialy ny fandresen'i Joe Biden tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nitranga fihetsiketsehana nataon'ireo pomban'i Donald Trump. Mandany voka-pifidianana izy ireo, ora maro taorian'izay vao feno Capitole. Raha ny tatitra, efatra no maty, maherin'ny 20 no voasambotra nandritra ity fidirana ankeriny ity. Minitra vitsy taoriany fandraisam-pitenenan'ny filoha voafidy Joe Biden, ny antso ny pomba azy hotony sy lamin'i Donald Trump. Androany nanambara ofisialy ny fahalan'i Joe Biden ho filoham-pirenena Amerikanina Kongresy. Minitra vitsy taorian'izay ihany koa dia nanambara i Donald Trump tamin'ny alalan'ny Twitter fa na tsy mitovy hevitra tanteraka amin'ny voka-pifidianana azy ny tenany, manaiky ny anatotosana ny famindram-pahefana ny 20 volana janoary 2024 izao. Voalohany ary 2 volana katroka taoriany nanatotosana ny fifidianana izao fanekeny Donald Trump ny anao famindram-pahefana izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity hankasiany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.